Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Semana kuaniwan radio manerantan lai feoni fanantena ni tundrato kiazava. Nafana dia nafana tokoa ny resaka ny fanaovan'ny Auguste Comte filôzofy frantsay sy Thomas Carlyle mpanoratra ekosay indray andro. Nilaza mantsy Auguste tamin'izay fotoana izay fa hanangana fiangonana izay hanolona an' Jesosy Kristy. Ny tiako hoy Auguste Comte dia ny hanangana fiangonana tsy misy mistery na zava-miafina ary tsotra tahaka n'ireny tableau fampitomboana izy ireny, ary koa fiangonana fijerena lafin-javatra tsara ny antsoina azy. Eny ary Carlyle namaly azy, tena tsara ny hevitrao. Saingy izao voalohany indrindra ny zavatra tokony ataonao dia miteny amin'ny fiteny tsy mbola hain'olombelona. Ny faharoa dia miaina amin'ny fiainana izay tsy mbola niainany mananaina rehetra, maty teo ambony hazo fijaliana. Ary ny fahatelo dia mitsangana indray amin'ny andro fahatelo. Rehefa vitanao izany dia tsy maintsy mandresy lahatra n'izao tontolo izao ianao, fa mbola velona indray. Raha vitanao ireo rehetrareo amin'izay fotoana izay dia haomby ary tena handroso ny fiangonana izay haorinao anoloana an'i Jesosy Kristy. Dia tsy hitan'nga Auguste izay havaly izany, mipetraka amintsika mpiaino ihany koa ary ny fanontaniana. Izy hatr'izay ny olona efa nahasolo ny fiangonan'Andriamanitra marina mba hahafahana manolo an'i Jesosy? Izao anefa no azo antoka, raha misolo ny fiangonan'Andriamanitra marina dia misolo izany Andriamanitra, kanefa izany dia tsy hisy akory. Arak'izay voalaza amin'ny Exodosy 3:5-10 ny tapany voalohany manao hoe, ary hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy, izao izay izy hatr'izay ka ho mandrakizay. Dia mbola averina petraka aminao ihany ny fanontaniana manao hoe, iza ihany koa ny olombelona afaka hanatanteraka ny planon'ny famonjena n'izao tontolo izao, ankoatra an'i Jesosy izay maty teo amin'ny hazo fijaliana izay fantatr'izao tontolo izao? Tsy mba nandraisantsika fangiry firiana akory izany, kanefa dia nahazontsika famonjena maimaim-poana. Arak'izay voalaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe, fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona 3:9-12. Jesosy zanak'Andria manitra, nometsika ho teraina mandraky izay ny anarana, ry Jesosy mpanjakana, milatsanao avoko ny any an-danitra, fa nivina tetianao hamonjy ny olombe efa sasatra, mahahazo ny fiainana. Fa marobe isolataona sitrany avoko narahita, karesila hajany olona naitiny vabaomba, fa Jesosy ilay mpanafaka naresitany isarotra. Antoko pihira ranomasina fitaratra itosy.
itetivohitra maro ianao Jeso fandeha hitoriny afatra tsy mba nitandro izay asasarana izara ny fahasoavana tsy mofoia ny toko ny velomana fa ao ny teniniray zay milambaraniny reonamana olanatiny aizina fa marobe isonataona sitrana voko lararita karesila hatrany olona naitifanaitanya saomba fatesonu ilay mpanafaka lanesitawanya isarutra tesonulalaina mitondra tsingawana ndanitra zay lay onjany fanantinana tsy oeladia uravizautaniza Jesosy miantsoana omiverenalea oantranondray ovelona mandrakizay fa hoanao zay rehetranomaniny ianao ilay tiany kararao ty fambola misokatra hoanao reny lanitra fa marobe isinataona sitrany avoko lararita karesila hatrany olona naitifanaitanya saomba fatesonu ilay mpanafaka lanesitawanya isarutra tesonulalaina mitondra tsingawana ndanitra harena ny fahasalamako alio misoroka toy izay mitsabo fitsipika volamena ny fisakafo ara-pahasalamana miaraabanao tafaraka amin'ny AWR indray anio mirary zahay mba hitondra soanao fiainona ny fandaharana ara-pahasalamana dia manasanao ary angila tsofina sy hankafy fanakaizandray ary le mily teo e ny lalana mbola lavitra nefa lozany miledaleda ny rina any iny ranga iny le retsy a mba andraso rizety a fa inona ary ty maika tsy faingany ty e fa taizy ty mily e ho maizimbava volany eny vo ho tonga ny tanàna mariny ka zay indrindra iny ty hoaninao e tsy maintsy mila toanaina ka reniny ianao mba minana fa mbola oelany iny lalana iny dre fa ngah efa nsasy reto voankazo hoaninao reto e andrekiako miampy an'reto tananao voavina ndray zezika ormily a aizary no ahitana rano ety amin'ity tany maina be ity e aza mba mila voatsiary kosa ry zety a ka maninona raha miandry any an-trano vo mihinany tsy maninona zany io reny a mazoto mihinana mofo lazainao fa voankazo ny tsara sy mitondra hery zao ndray a mihinam-boankazo lazainao fa mila sasana ina ihany zany ka mariny zany ry mily a marina fa mahasoa ny voankazo fa mila hoanina madio kosa ka fa ratsy zany de mety ho aretina indray any no entiny ho anao e beky pitsopitsony ko zany sakafo ara-pahasalamana lazaindry zety zany ka aiza no arahana zany ry zety a mily a nandray
efa mandany vola ividiana sakafo ihany ve tsy aleo atao ahasoa ny fahasalamany e. Anga iverinao moramora ny vola laninao raha voan'ny areti-pivalanana eo ty ianao ka. sy Mbola zay fotsiny ary ny teneniko fa aizo zany tefoetra. Za de miteny tsy aleoko mba mahavatra kely fotsiny. koy enao koa tohotran'ny manozona sa mahasimbafa fa to manotika tokoa aniza ny kiboko zany e. Inona? Mariny manotika eo andoingana ody fa ohatran'ny ratsy zany a. Andrekiako am'izay mbola lerana ihany le voankazo tsy misasa tirangaty le retsy a. Ativy eo ariko e. Marina fa natao ahasoa ny fahasalamana ny sakafo, kanefa raha tsy hainy mihinana azy dia mety hitondra aretina ho an'ny vatana indray. Ahoana ary ny fomba fisakafo ara-pahasalamana? Dokotera Harizava Razavinjatovo no anoro hevitra antsika mahakasika izany. Omena azy ary ny fitenenana. Androandray tsika dia jery manokana ny amin'ny fitsipika volamenan'ny fisakafo ara-pahasalamana. Misy teboka maromaro vitsivitsy izany no ampahafantarina hoe inona izany fitsipika volamenan'ny fisakafo ara-pahasalamana izany. Sakafo maivana mandritry ny tontolo andro, voankazo no hohanina amin'ny elanelan'ny maraina sy ny folakandro. Ovaovana ny sakafo. Tandremana tsara ny sakafo afangaro, farafabetsany karazany anankitelo ihany. Fidina tsara ny karazan-tsakafo mba ho biolojika fa tsy sakafo misy zezika simika ny fikarakarana na ny nambolena azy. Ahena ny tavy avy amin'ny biby, izany hoe soroana ny finanana hena matavy na henan'omby izany na henan'akoho toy ny poulet de chair, fa soloana menaka oliva ilay antsoina hoe extra vierge raha ampy ny fahafamanao. Ahena ny sakafo misy protéine avy amin'ny biby toy ny hena. Ny vokatra avy amin'ny ronono ny tena tsara, ny fromage écrémé, ny yaourt nature, ireo dia samy avy amin'ny ronono avokoa, sy ny sisa sy ny sisa. Ampitomboina ny fihinanana sakafo avy amin'ny zava-maniry. Sasana tsara amin'ny rano sy savony raha azo atao mialohan'ny hihinanana voankazo sy ny legioma na koa voasana. Savony ampiasaina amin'io dia marihana etoana fa ilay antsoina hoe savon neutre toy ny savony nosy na savon de Marseille, ary kosehina amin'ny éponge mihitsy ilay voankazo. Alona kely amin'ny sirop izy aveo, izay voakobanina amin'ny rano tsotra, afaka hohanina na koa voasana. Ahena ny glucide. Aleo ireo misy tsiraka na fibra no hohanina betsaka fa tsy ny friandise na ny conserve na ny boisson zava-pisotro misy siramamy. Indray mandeha isan'andro na indray mandeha isaky ny 2 andro dia tokony hihinana ny antsoina hoe céréales complet toy ny paty, ny vary sy ny sisa sy ny sisa. Rehefa misakafo dia tsaratsara kokoa raha tomboka amin'ny crudité na fihinanana zavamanta mba hanomana ny vavony amin'ny fandevonan-kanina, satria ny fihinanana n'io zavamanta io dia manaitra ny vavony hamoaka ny tsiranoka na ny antsoina hoe ranom-bavony izay manampy betsaka amin'ny fandevonan-kanina. Io ilay antsoina hoe suc gastrique. Tandremana ny sira. Fohanana tanteraka ny zava-pisotro misy alcool. Mila misakafo ampilaminana, amin'ny saina tony ary ampifaliana ihany koa. Atao fotoana manokana eo amin'ny fiainana isan'andro isan'andro ny fotoana isakafoanana izay akana fahafinaretana. Mila mitsako tsara dia mila mitsako miavana ihany koa. Mankasitraka indrindra dokotera.
andao atao mitondra soso fahasalamana ho an'ny vatana ny fomba fisakafo e. Zoanitra no nanomana ny fandaharana ara-pahasalamana ao anao, samy kosa ny teo amin'ny lafiny teknika, mametraka mandra-pitafa ao amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. masina le tompo Andriamanitra sy tola taloha ankehitriny aro avy. Ary zany tenin'Andriamanitra fahamarinana zany ikorino amintsika tsiraray avy fa ilay fahamarinana moa dia tsy iza fa Jesosy Kristy raha teo. Toetsain'ny Losifera ny vadiko devoly Satana, ny mirehire miavinavina, mizaozao manjakazaka manendrikendrika miapanga, ary zany nanjerana azy. Jerentsika nay Exodosy 3:30 manoko amin'ny 1 ka hatramin'ny 2. Exodosy 3:30 ka hatramin'ny 2. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy hoe, mandehana miakatra hiala aty ianao sy ny firenena izay nentinao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta, ho any amin'ny tany izay nianako tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba hoe, ny taranakao no omeko azy. Ary niraka anjely aho hitarika anao eo aloha, ka horoako ny Kananita sy ny Amorita sy ny Etita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita, dia ho any amin'izay tany tondradrony sy tantely, nefa tsy hiara miakatra aminao aho, satria olona mafiatoko ianao, fandrao andringana anao eny an-dalanao. Ary rehefa ren'ny olona zany teny mampahory izany, dia nanjo rehetra izy, ka tsy nisy olona niravaka intsony. Ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy, lazao amin'ny zanak'Israely hoe, ianareo dia olona mafiatoka, ko raha hiara hiakatra aminao aho, na dia indray mpimaso aza dia andringana anao aho, ko ankehitriny esory ny firavaka aho hiala aminao, mba ho fantatro izay ataoko aminao. Ary ny zanak'Israely dia nanala ny firavany hatreo tendrombohitra Horeba. Te hiara hiakatra amin'Andriamanitra ao any an-danitra ve isika? Sahala amin'reto zanak'Israely reto, raha vonina hiara hiakatra amin'ilay tany tondradrony sy tantely, izay tandindo ny lanitra, ilay Kanana teto tany mas dia tandindo ilay Kanana any an-danitra. Dia hoy Andriamanitra manao hoe, tsy hiara hiakatra aminareo aho, tsy hiara hiakatra aminareo aho, fa mafiatoko ianareo, fa andrao andringana anareo eny an-dalana. Nanjo rehetra ny olona. Ka izany reto olona ireto, izy nanao ny saron'ombilay kely volamena io, dia nitamberina tao amin'indray ny zavatra nitranga tany amin'ny tany Egipta. Rehefa tsisy mpitarika nitarika, ny toroteny na mpianatra, na nanatra, na dia somary maherihery vaika aza, raha indro fa tsy nisy mpitarika izay hitany masony teo, mba maniry hiakatra ihany izy ireo. Raha somary iverentsika ilay Exodosy 3:30 dia zay zany le izy, le amin'ny 14. Ary izy nandray azy tamin'ny tanan'ny olona, namboatra azy tamin'ny fandraka. Exodosy 3:30 ka nanao azy ombilay kely anidina, dia nitenin'ny olona ka nanao hoe, io n'Andriamanitra ao ry Israely, zay nitondranao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Te hiakatra izy ireo, saingy ilay hery mahery vaika an'izao tontolo izao, ilay fahatserovana ny zavatra nitranga tany Egipta no nitamberina tamin'ny ray tao amin'ny sainy sy ny foam-panahiny tao. Manizingizina ary Jehova eto, fa mafiatoko ianareo, tsy laitra mihitsy anarina ianareo, ka oringaniko ianareo raha mbola manao kavokavona io, oringaniko ianareo raha mbola manao ny firavaka io. Dina zavatra nitranga iverentsika ndray mandeha Exodosy 3:30. Ary rehefa ren'ny olona zany teny mampahory zany, dia nanjo rehetra izy, ka tsy nisy olona niravaka intsony. Dia raina ny tompo ny amin'izany toe-javatra izany. Fa na dia mafiatoko azy izy ireo, na tonga azo mafiatoko, tsy teo ny mpitarika, tsy teo Mosesy, fa Mosesy tany amin'ny tendrombohitra Sinay. Tsy teo ny mpitarika na mpianatra na nofana, tsy teo ny mpitarika na natrimasona na mangivangy, tsy teo ny mpitarika ka nanjary ny mafy ny atony. Fa rehefa niteny ny mpitarika, rehefa niteny Mosesy na natritava teo Mosesy, na mangivangy nitsiditsidika Mosesy, dia nanjo rehetra ny olona,
ka nanaisotra ny firavaka rehetra. Zava-dehibe ny mpitarika, zava-dehibe ny fampahirezan'ny mpitarika, zava-dehibe ny fitondran'ny mpitarika vavaka ny atokantrano rehetrany, zava-dehibe ny fanofanany mpitarika. Ary nanomboka hatreo de niteny ndray Jehova vakitsika ny Eksodosy 3:35. Ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy, lazao amin'ny zanak'Israely hoe ianareo de olona mafiatoka akory hiara-hiakatra aminao aho, de na de indray mpimaso aza dia andringana anao aho, ko ankehitriny ho Jehova esory ny firavaka ao hiala aminao mba ho fantatro zay ataoko aminao. Jehova mihitsy indray no niteny eto, raha te hiara-hiakatra aminao aho, raha tianao ny ahatonga hiara-hiakatra aminao, voninao any an-danitra ve isika? Ianao manana fironana ao amin'ny firavaka io satria manao an'izany ho ny any Frantsa, manao an'izany ho ny any andafy rehetrany, za namonjy fivorian-taristary de nahita an'izao sy zao hoe raha te hiara-miakatra amiko ianao Jehova fa tsy ho aringako, esory ny firavaka, esory ny firavaka. Dia iverenantsika ary ny tantara amin'ny amin'ny fahalemem-panany Mosesy. Vita ary le sarombola kely volamena, endro ary fa ninana ny sotro de nitsangana ilalao ny zanak'Israely. De ho Jehova hoe mandiana midina ianao ry Mosesy, mandiana midina ianao, mandiana midina ianao. De zao koa ny tenin'ny Jehova tamin'ny Mosesy amin'ny Eksodosy 3:37. Eksodosy 3:37. Ary ho Jehova tamin'ny Mosesy, efa hitako firenena io, fa ino firenena mafiatoko izy, ko ankehitriny avelao irehetra amin'ny fahatezerako, harengako izy, fa tonga anao ho firenena lehibe aho. Ifandresantsika teto Mosesy hoy Andriamanitra. Alors anga ho foanana tanteraka mihitsy io amin'ny teny frantsay de faire table rase, extermination, ho ravana tanteraka io firenena io, tsy avela izy tamingana nadiray azo. De ianao ndray Mosesy no atao firenena lehibe, tsy hoe taranak'Israely tsony zany na hoe zanak'Abrahama sy anna, fa taranak'i Mosesy, zanak'i Mosesy. Ry ava malala, raha zasy ianao zay, ny betaka ny saoty ambony de ambony, fa izany ny tena hoe promotion, izany ny tena hoe fanomezana toerana goavana. Nofoanana daholo ony natao limozazy daholo ony izy rehetra fa za ony no atao lehibe indrindra. Ny toe-tsain'ny olona ho any an-danitra sala Mosesy efa any an-danitra nefa tsy mba izany. Zao no toe-tsain'ny Mosesy lay malemy fanahy indrindra nanetry tena indrindra. Eksodosy 3:31. Fa Mosesy ny fona tamin'Andriamanina ka nanao hoe, Eksodosy 3:31. Fa Mosesy ny fona tamin'ny Jehova Andriamanina ka nanao hoe, Jehova, nahoana ny fahatezeranao no mirehitra amin'ny olonao zay nentinao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny hery lehibe sy ny tanana mahery. Nahoana ny Egiptiana no avela ilaza hoe mba hitaloza ny tondrany an'ireny nivoaka amin'ony azy eny amin'ny tendrombohitra sy andrikanany azy tsy ambonin'ny tany. Miala amin'ny fahatezeranao mirehitra Jehova, aoka anenina ianao ny amloza zay anjony olonao. Tsarovy Abrahama, tsarovy Isaka, tsarovy Israely mpanomponao. Fa ianao aza mieritreritra an'izany hoe taranak'i Mosesy, firenen'i Mosesy, fa zao firenen'i Israely io Jehova. Zanak'i Abrahama sy Isaka, taranak'i Abrahama sy Isaka ary Jakoby io Jehova. Toizantsika amin'ny 7:30. Eksodosy 3:30. Tsarovy Abrahama sy Isaka ary Israely mpanomponao, zay nienanao tamin'ny tenanao sy nilazana hoe ahamaro ny taranakareo aho tahaka ny kitana eny amin'ny lanitra, ary zany tany rehetra nolazaiko zany de homeko ny taranakareo, ary izy andova izany mandrakizay. Izany no lehilahy malemy fanahy indrindra, manetry tena indrindra. Andriamanitra manohitra mpiavinavina, fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Ry ava malala, vonina ho any an-danitra marina ve isika? Sambatra ny malemy fanahy fa izy no andova ny tany. Tarika harilala azeverinao fa faharesena raha misy olona iray izay manetry tena ty zananeno bakio izay nomeny tompo isika nasainy mifanompo izay
manandatena no aety ka tsy imba mety ho sambatra toetra sarobidy no ny volamena ny sambatra ny olona mahay manety tena ny fanandratantena de tsinotsinona fatony volomborona nay vandanjaka manidina ny fanetrehentena toy ny diamondra tsy panana kanefa de mafonja izay manetry tena hoy ny tompolo hasandratra izay manandra tena no ahetry ka tsy imba mety ho sambatra toetra sarobidy no ny volamena ny sambatra ny olona mahay manetry tena zay lay onjany fanantinana ny mievitra ny afa hoambony nony tena de zavatra rotra toko manahirana ny saina kanefa mbadiny fa ilay jesosy tompo tena ndraiky mba ho tonga ho mpanompo izay manetry tena hoy ny tompolo hasandratra izay manandra tena no ahetry ka tsy imba mety ho sambatra toetra sarobidy no ny volamena ny sambatra ny olona mahay manetry tena mahazo fahendrena mahazo fahalalana fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena darena zareo tsy mahahitra fa tsara manatsy ary lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina tafahoaneto amin'ny fandarana fanabeazana ray tsika na manarilaka dia tsy telina vo manadino akorysika fa ny fembana vo matsiaro ka ndeha tolorana harahaba ireo mpiaino antsika ko miarabanao mpiaino mirary soa anao mandrakariva izahaya eto amin'ny fandarana fanabeazana miarabanao na manarilaka fary miarabany namana joely dia miaraba ihany koa ny mpiaino tsy mafo izao onjam-peo izao eny ary fomba fanao mahazatra antsika eto amin'ny fandarana fanabeazana moa ny manao jery todika kely ny fandarana tany aloha namana joely ka andeha ho fitiantsika fohifohy aloha izay fandaharana ny arahantsika teto teo aloha ny resaka tsika mahakasika ny ray aman-dreny mpanapatra fahefana tadidinao tsara zay ya ity ray aman-dreny mpanapatra fahefana ity moa dia ilay mpanao didy jadona ray aman-dreny mpandrara mpandatsa mpibedy mpibetroka mpitsikilo sy ny sisa sy ny sisa noho izany dia tsy tia mifampiresaka amin'ny zanany mihitsy izy tsy tia miaino ny hafa ny azy ihany miteraka disadisa sy olana eo amin'ny zanany anefa ireo toetra ireo ka lasa raisy ny zanany ho fahavalo izy amin'izay toetran'izay ny vahaolana izay nentintsika teto amin'ny fandaharana namana joely dia ny hoe manokana fotoana hifampiresahana amin'ny zanakao tadidinao mpiaino tsara nga amin'izay
manana fahatokisana io zanakao io de teo ihany koa no hoe tiavo sy aneho fitiavana izy ary atao fitsapany zanakao fa namana akaiky sy miombo-po ary manampy azy ianao ray aman-dreny. Zay raha fitinina fohifohy ny resaka natao tany aloha fa anio kosa inona indray ny masaka azo atolotra ny mpiaino namana Joely. Mazava loatra namana Rila fa miompana eo amin'ny ray aman-dreny ihany no resaka ataontsika de le hoe ray aman-dreny efatra samy hafa fa amin'ity anio ity de le hoe ray aman-dreny tsy miraharaha, ray aman-dreny tsy mivaky loha. Amin'ny teny frantsay izy de hoe parent négligent. Ny zavatra hita amin'ny ankapobeny rehefa jerena zany ty ray aman-dreny ity rehefa mba manontany azy ny zanany amin'izay tokony atao eo amin'ny fiainana na eo amin'ny fianarana dia mazava ny valiteniny reto ray aman-dreny reto hoe tsy haiko ka, afaka manao izay tianao ataonao fa aleo aloha mba hiala sasatra kely, aleo mba hatoritory kely fa amin'ny manaraka zany resaka zany resahantsika rehefa misy ny fotoana. Mariako tsara, rehefa misy ny fotoana. De rehefa atao amin'ny ray mijery zany zavatra zany de ty ray aman-dreny ity zany tsy malala afa-tsy ny tenany, tsy malala zay mahazo anjanany sy izay ataony io zanany io fa ny tenany ihany no fatany. Dia ny fiainany sy ny momba azy ihany no manahirana ity ray aman-dreny ity ka na inona ataony zanany dia tsy rarahany zany. Zany hoe tsy miasa sainany amin'izay momba ny fiainan-janany izy na ny fianarany na izay rehetra mikasika an'io zanany io ary tsy ny zanany ihany fa na ny olona manodidina ny ity ray aman-dreny tsy mivaky loha ty aza dia tsy rarahiny ihany koa. Ka eo amin'izay zavatra zay dia tsy manazatra ny zanany amin'ny raraha zay atao ao an-tokantrano ity ray aman-dreny ity, tsy mampianatra ny zanany izy zay mba tokony ataony satria tany aloha tany tsika namana Rila de nilaza hoe raha tiana hanana rafitsaina ny zaza, raha tiana obe azy na ka ahafantatra zay tokony atao de any amin'ny fahatelo taona any de efa zarina n'ilay zaza amin'ny fandaminana ny fandrihana ny fampirinana trano sy ny sisa sy ny sisa. Inona moa ny anton'izay namana Rila? Mba hahatonga azy anana lay atao hoe rafitsaina. Zay mihitsy le mba anana n'ilay zanany rafitsaina. Le rafitsaina dia tsinona fa haiza mandamina ny lafim-piainana rehetra na ao tokantrano io na ny fampirimana ny fanaka ao tokantrano io na fandaram-potoananao zany dia ifanana zanakao rafitsaina no mahatateraka zany rehetrarehetra zany ho lavirary. Vokatra izay le hoe tsy firarahin'le ray aman-dreny ny zanany ihany koa de lasa mihafahafa sy mitokatokana ihany koa ty zanany ity. Satria nahoana alain'le zanany tahaka izay ataon'ilay ray aman-dreny. Io le lazaiko tery aloha hoe tsy mirarana amin'ny manodidina azy aza ilay ray aman-dreny tsy mivaky loha ity de lasa na ny olona aza hiatakatahana dia rehefa miatakataka izy dikan'izany tsy miarabolona zany le ray aman-dreny. Le zanany koa mazava loatra tsy miarabolona, tsy manao zay tokony fahalalam-pomba rehetra tokony atao ary zay tsy firarahiny zay dia ahitana hoe tsy manoro ny zanany zay tokony atao zany ilay ray aman-dreny. Eto zany na manajoely de tsy vitany hoe mitokatokana fotsiny le ray aman-dreny fa zay mahazatra azy fa ny tena zava-doza amin'ity ray aman-dreny tsy mivaky loha ity de hoe tsy manoro ny zanany zay tokony ho ataon'ilay zaza lay ray aman-dreny. Any le zaza ka ohatrany hoe mandeha anjambany fotsiny mandeha fahoany dia ny zava-doza ihany koa namana Rila ny tena terak'izay dia ny famadika indray eto ny tantara lasa lay zanany ray koa no tsy mirarahan'ilay ray aman-dreny satria izy ny nampianatra. Le enao ray aman-dreny ihany nampianatra an'io zanaka io tsy raraha olona dia tsy rarahino io zanakao io koa izay lazainao. Dia ny toetra izay ananan'ity ray aman-dreny ity ihany koa de mandany vola izy, zany hoe mandany vola be amin'ny zavatra hafa fa tsy mba mandany vola amin'izay zavatra ahasoa an'ilay zanany. Ka
ohatrany hoe misy fiteny zay hoe normal be la hoe normal be raha tsy rarahanao la zanakao satria lanylanianao fahatany ny volanao fa tsy mba misy mandeha any am'ilay zanakao mihitsy de tezitra izy ary tsy miraraha izay lazainao ihany ko. ya manoloana izay na manajoely inona moa zany no mety ho ateraka izay sy ny vokatra zany tsy firarahiny zany eo amin'ny zatovo sy ny tanora na eo amin'ilay zanaka. Ny toetra izay asehoanao ray aman-dreny na ao amin'ny tsara na ao amin'ny ratsy ny ininona de tsy maintsy misy vokatra foana de io le hoe azonao atao ny maneo sy manao zay tianao atao fa tsy zonao ny safidy vokatra zay ateraka izay zavatra tianao atao zay. Noho izany rehefa manao tsy miraika amin'ilay zanakao ianao de tsapany zay zavatra zay, tsapany hoe tsy mihevitra azy ianao, tsy mirariraha, tsy mieritreritra azy ianao ray aman-dreniny de iny mampalahelo azy zay ny zavatra ataonao zay. Vokatra zay dia maneho toetra tsy tian'ilay ray aman-dreniny ko izy ary eo no mahatonga an'ilay ray aman-dreny miteny hoe be fa malina ny zanako, sarotra tenenina ny zanako kanefa ianao ray aman-dreny no naneho an'izay zavatra zay voalohany. Ianao zany nitarika tany aminao mifosotra voalohany dia avalin'ilay zanakao any aminao ka raha ohatra ka hoe tianao tsy ho be fa malina izy dia ataovy zay tokony atao aminy. Mbola olazaintsika aoriana ao ihany zay vaolan'izay fa eo amin'ilay tsy firarahin'ilay ray aman-dreny ilay zanany ihany ko dia mirona ny velany kokoa ny fitiavan'ilay zatovo. De gaga ianao ray aman-dreny fa tsy tian'ilay zanakao kanefa ianao ny tsy ndraika tamin'ny voalohany. Matsapa ihany koa ilay zatovo fa tsy miaina ao anaty fandripahalemana sy fahafahapo anaty izy any ka miatsapy any amin'ny olo-kafa izay fantany fa afaka mamaly an'io filany io ary izay no mahatonga ny olon-dehibe sasany indraindray indrindra fa ny lehilahy rehefa mahita vehivavy na zatovovavy tahaka izay no tafalatsaka ao anatin'ilay fakapanahy ka lasa manararoatra ilay zatovovavy zay tsy manan-kealovana. Misy koa ny atao hoe filana voajanahary eo amin'ny olombelona namana rila de filana voajanahary ny hofaly amin'ny fahafantarana fa omen'ny olona haja sy afaka aneo ny maizy azy ny olona anankiray kanefa rehefa tsy valin'ny ray aman-dreny io filana voajanahary io de ny hafan'ny velany no tadiavin'ny zatovo ameno an'io bangy io ihany koa le mbola hoe fandripahalemana anaty sy filana anaty. Manarak'izay rehefa tsy zarinao anao raharaha sy ampianarinao izay zavatra tokony ho hainy sy ho fatany zanakao dia tsy anana lay atao hoe rafitsaina lay efa nilazaintsika teo aloha de tsy ino izany fa ny fahaiza mandamina sy ny fahafantarana ny tokony hatao, ohatra ny fandrahoana sakafo, ny fahaizana manjaitra, ny fahalalam-pomba, fahaizana mampiri-pandrina sy sisa sy ny sisa hoe aiza na metrahana ny kopy de aiza na fametrahana ny po ohatra. Mety indraindray rehefa tsy manana rafitsaina dia ifamadika ny fitoeran'ireo zavatra zao mety ny kopy indray ny ary ambany fandrina fa mipony eny ambony fandrina sy ny sisa sanatrian'izany de zay ilaina hoe ampianarina ny zaza mba hahay sy hafantatra zay tokony ataony. Andeha ry tondra vahaolana sika namana Joely, inona ny vahaolana sy ny tokony ho ataon'ny ray aman-dreny? Za zany eto de te anontany anao mihitsy namana rila raha ny eritreritrao dia inona no mety vahaolana tsara atolotra n'ireo ray aman-dreny ireo? Manoloana izay toetra ny ray aman-dreny zay namana Joely de tsara raha enoina ny fangatahana sy izay fanirian'ny zanakao raha toka anananao izay toetra izay. Aza de variana amin'izay manahirana anao mandrakariva de eo ihany koa hoe mba manokana fotoana ianao hieritrretana ny fiainan'ny zanakao ny momba azy ny fianarany zay zavatra manahirana azy ka asehoy azy fa mivaky loha sy misaina mandrakariva ny fianarany sy ny fiainany ianao. De manampy an'izay koa namana rila de ny tsaroko hoe nanana fahendrena mihitsy ny baiboly nilaza ny ty teny ty hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza dikan'izany ianao ray aman-dreny zany ilaina tsy maintsy namana rila manazatra ny zanakao anao raharaha ao tokantrano
ampianatra ny zanakao zay tokony atao sy ny tsy tokony atao mba hanina mba hananany an'ilay rafitsaina efa tsinjony baiboly mialoha zany a izay fandehan-javatra zay dia ianao ray aman-dreny ihany ko aoka ianao no modely tsara alainy zanakao tahaka eo amin'ny fahalalam-pombo sy eo amin'ny fifandraisana aman'olona de eo ihany koa na manajoelony hoe aoka mihitsy aoka mihitsy a tsy zay mahasoanao ihany no andanianao vola fa mba sy voanjarany zanakao ihany ko ny fandanianao ny vola ao an-tokatrano marina loatra ia de ampiaino afaliana sy fandripalemana anatiny zanakao mba tsy hitadiavany an'izany fifaliany zany a anivelany ka mety anararotany olona azy am'izay fotoana izay ary zay ny tena olana fa tsara mihitsy teninao zay namana rila dia farapara ngamba toy za hoe tsara raha asehonao ny zanakao fa manome lanja azy sy mametraka azy eo amin'ny toerana mahazanaka manana amin'ny maizy azy io zanakao io dia zay ngamba namana rilany hoe azony fampiresana tamin'ity anio ty angambany aloha hoe ametra-belomany reo mpiaintsika ia ankasitrahany ianao mpiaino nanjoina anaraka izao fandarana izao hatramin'ny farany ankasitrahana koa na manajoely mitondra izay resadresaka mahasoa ho anao ray aman-dreny izay mino izahay fa nitondra soa anao ny resadresaka izay mifanaovana teto ka dia manantena ny eona aminao indray amin'ny manaraka ny namanao joely antormisa sy ny namanao rila veloma tompo veloma tompo renazareo tsy maharitra fa tsara manao jery lavitra ny fianarana re azajanona fa manomanana olombanina Derabako Sambatra Yana Urinoa Tena Sambatra Fata Fitasu Nana Tsaruta Nitenana tafita Nivatina tafita Nizanaka tafita Vovunzia fianare O sambata O sambata O sambata Vovunziana siniankunana O sambata yana Zay lay monja ny fanantinana
ratsy hotana jehovanay piaro misafoka ny rivotra onzenzay tantanonao reny sambo fiaranay mahotafita toynianiloa toyniani. Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Harena ho an'ny ankonan'Andriamanitra. Harena ho an'ny ankonan'Andriamanitra. Izay indray ny lohahevitra lehibe ianarantsika avy amin'ny ten'Andriamanitra amin'ny teny ity. Manana tombontsoa hatrany ny mpiara-mianatra aminao ileo andry amin'ny tanysoa mianatra an'izany lesona lehibe izany voninahitra ny eo an'Andriamanitra hatrany hatrany. Koa satria ankonan'ilay Andriamanitra tompon'izao rehetra izao zany izaho sy ianao dia manankarentsika izany. Sahoana? Aza refesina mivola zany na ny materialy manodidina antsika fa mihoatra lavitra noho izany. Mihoatra lavitra noho izany. Ny vola dia mety ilevonao ampasana ihany miaraka amin'ireo zavatra noritsika niaraka taminy fa ny arenantsika dia maharitra mandrakizay mihitsy. Manomboka amin'ny fananana fiadanam-po ao anatintsika ao zany. Betsaka ireo olona izay mamono tena ary magaga any amin'ny tany mpanankarena ny be indrindra. Rehefa natao ny fanadihadiana dia izao no antony. Ananany daholo ny zavatra rehetra, ny fafinaretana rehetra, fa tsy mety ho hitany mihitsy ilay fiadanam-po. Ilay fiadanana nolazain'i Jesosy hoe ny fiadanako no omeko anareo. Nokatsahany ireny olona ireny tamin'ny alalan'ny fafinaretana sy ny fananana raha materialy goavana be zany. Fividianana fiara farany tsara, trano farany lafo, fandehanana mitety izao tontolo izao. Tsy ratsy akory izany. Saingy rehefa tsy misy an'Andriamanitra izany dia pokaty ihany. Ka manan-karena isika rehefa manana an'Andriamanitra. Ny fanomezana lehibe indrindra nomen'Andriamanitra ho an'ny zanany dia Jesosy Kristy izay mitondra ny fiadanany famelan-keloka ho antsika, ny fahasoavana hoe tsika miaina isan'andro sy mitombo ara-panahy ary ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Teny fohy ny tenenana an'izany rehetrarehetra izany, goavana daholo izany. Azonao an-tsaina moa izany olona hoe mivesatra ny eloka nataony mandritra ny taona maro satria tsy fantany fa misy izany atao hoe famelan-keloka omen'Andriamanitra izany. Ary izany matompona andraikitra ny kristiana rehetra mahalala ny fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra satria ilayntsika no mampafantatra ny olona fa misy izany fiadanam-po vokatry ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra izany. Misy izany fahasoavana izany hoe fanomezana maimaim-poana omen'Andriamanitra antsika isan'andro izany ahafahantsika miaina ny fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Misy izany hoe fitomboana ara-panahy izany. Misy izany fanantenana ny fiainana mandrakizay izany. Izany rehetrarehetra izany miantoka ny fiadanam-pontsika sy ny arenantsika mihoatra lavitra noho izay meny izao tontolo izao eo amin'izao fiainana izao. Zao mivolazo amin'ny Jaona 7:12 izay niantoka an'izany rehetrarehetra izany. Jaona 7:12. Fa toy izao no tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, anjarantsika manohy azy, nomeniny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay.
dia zao nolazainy eo am' fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Ka efa nandray azy venao, efa nanaiky azy ho mpamonjy ny tenanao venao. Ka eto zany a ny famonjena aloha ny fanomezana fototra, satria raha tsy teo zany fanomezana zany a dia inona noho ny mety ho azontsika avy amin'Andriamanitra zay anandanjanao zany. Raha tsy nanao mpilanina monjena antsika olombelona ny Andriamanitra, efa tsy nisy tsika tahaka an'izay. Ka ny famonjena aloha zay zany zava-dehibe indrindra. Ninonninona mety hananantsika ety ambony tany dia ho faty isika indray androany, dia anjavona, dia tahaka an'izany koa ireo rehetra izay mahatsiaro antsika, ary ho adinoina avokoa ireo zavatra vitantsika tetỳ. Fa io famonjena nomeny antsika io dia tonga izay mandray an'izany azo tombontsoa lehibe amin'izao fiainan'izao. Ary raha handalo fahafatesana dia ho atsangana amin'ny maty amin'ny fotoana iavian'i Jesosy indray, handova fiainana sambatra mandrakizay. Vokatra ilay famonjena izany, ka tsy nitsiny izao fiainan'izao raha tsy misy an'izay famonjena nataon'Andriamanitra izay. Ka tsarovy hatrany ary voalohany indrindra fa ilayntsika ny azona mandrakariva amin'ny fisainantsika ny fanomezany filazantsara. Dia Kristy sy nanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana tompoko. Zany no amafisin'ny apôstôly Paoly foana hatrany anisan'izany izay lazainy ao Korintana 2:2. Zay ny fanomezana lehibe, fototry ny fanomezana sisa rehetra mbola azon'Andriamanitra omena azy ianao. Rehefa tsy mandray an'io sika dia tsy afaka mandray ny ambiny rehetra. Ary mitombona tsara zany. Ankoatra ny famonjena dia manome antsika mihoatra lavitra noho izay ilayntsika eo amin'ny fiainantsika isan'andro Andriamanitra. Zao no afatra nataon'i Jesosy, toromarika mazava tsara mihitsy ho an'ireo izay manany amin'ny hoaniny sy ny fitafiany, dia zao nolazainy: ka tsao aloha io famonjena io, ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy ho anareo zany rehetrarehetra zany. Zay nolazainy eo Matio 4:7. Ny fanjakany zay resahany eto asainy katsahantsika mialoha dia io famonjena io. Ny famonjena ny fototry ny zavatra rehetra azo nomenanao, satria raha manana ny zavatra rehetra azy ianao kanefa tsy noraisinao ilay famonjena dia tsisy dikany fiainanao. Zao no aoka tsy ho adino hoe olana ara-panahy, zany hoe olana vokatry ny fisarana tamin'Andriamanitra, vokatry ny fahotana nahatonga ny olana rehetra mahazo antsika eto an-tany amin'ny lafiny ara-nofo izay mipakatra any amin'ny fahafatesana ny vokany. Ka noho izany dia vahaolana ara-panahy koa zany no fototry ny vahaolana rehetra ho antsika eo amin'ny lafiny olana ara-nofo izay hipakatra any amin'ny fahafana mandova fiainana mandrakizay mihitsy. Aoka tsy ho adino izay, olana ara-panahy na tonga ny olana ara-nofo dia vahaolana ara-panahy no fototry ny vahaolana rehetra eo amin'ny olana ara-nofo, zay mahatonga antsika ho afaka mandova hatrany amin'ny fiainana mandrakizay azy. Dia izay mahatonga Jesosy hoe ka tsao aloha io vahaolana fototry io, dia ny fandraisana ny famonjena natolony ianao dia anaraka ny sisa rehetra. Tsy milaza akory zany hoe asaina manao ary-zato ampandriana rehefa avy mivavaka manolo tena ao an'Andriamanitra. Aoka tsy ho diso hevitra, tsy maintsy manao ny anjarantsika isika, satria efa nomeny saina sy hery ahafahana manao an'izany, efa fanomezana izany, fa saingy kosa ombany fitahiny izay hitondra fombiazana amin'izay ezaka ataontsika. Zao nivakitsika eo amin'ny Salamo 7:1. Vavaka nataon'i Davida izy ty. Salamo 7:1. Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java-mombry ahy. Ny fanohatra amin'izay, raha tsy Jehovah zany ny mpiandry ianao, mpiandry antsika, dia tandindomindosa isaky ny segondra ny fiainantsika. Dia zao koa voalaza amin'ny Filipiana 4:7. F'Andriamanitro atateraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra amin'ny Kristy Jesosy. Takan'izany koa ny fanomezana ny fanahy masina. Rehefa nilaza tamin'ireo mpianany ny amin'ny fialany hiakatra ao any an-danitra Jesosy dia nampanantena ny fanomezana ny fanahy masina izy mba hampahery azy ireo.
raha ti ahy ianareo izy a dia hitandrina ny didiko ary izaho angataka amin'ny iray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azony izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany nafantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. dia izao no anampiny Jesosy an'izay amin'ny ho asan'ny fanahy masina omeny antsika io izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Hitantsika ny tombontsoa fananana an'io Andriamanitra fanahy masina io mitarika ho amin'ny marina rehetra satria efa simba ny fahotana kesi tsy haintsika ke zany hery tsy haitohaina ny herin'ny fanahy masina ho an'izay manaiky esahany sy ho tariany ary mahatonga ny zanak'Andriamanitra hiavaka mihitsy. Ary natonga ny apôstôly Paoly miteny eo amin'ny Romanina 9:7 manao hoe izay tariany fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Satria izay no mahatonga azy ho afaka miaina amin'ny mahazanak'Andriamanitra fa tsy ny herin'ny tenany izay fa simba. Izany hoe izay tsy manaiky tariany fanan'Andriamanitra zany fa miseho be loha mandeha amin'ny herin'ny tenany dia tsy ho afaka miaina amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Ka raha fitinina zany dia izao hoe ilay Andriamanitra izay velomantsika, hietsentsika, hiainantsika, ilay Andriamanitra izay manome izao rehetra izao aina sy fofonaina ny zavatra rehetra no mampisy antsika sy nanolotra ho antsika ny teny fikasana ny amin'ny famonjena, ny fitahiana raha materialy ary ny talenta sy ny famezam-pahasoavana samihafa izay vokatry ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika mba ho fitahiana ho an'ny hafa isika. Ary averina indray ninonina nanantsika, ninonina fanomezam-pahasoavana na talenta izay nitahiana antsika dia manana trosa tokony efaina amin'ilay mpanome isika amin'ny fomba rehetra ampiasantsika an'ireny fanomezana ireny. Satria nahoana ilay Andriamanitra raintsika no tompony zavatra rehetra na saina ho tantanantsika. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.